fampiroboroboana ny vokatra avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovato Fitovinany dia manatanteraka ny Pangalanina Toro izay tarihan'ny fandarana asa defi iarahany amin'ny avy eo anivon'ny anteny miaramivarotra sy industria Atsimo Atsinanana sy Vatovato Fitovinany eo ambany fehin'ny ministera mivarotra sy ny industria amin'ny alalan'ireo fitalevam-paritra, ny varotra sy ny fanjifana izay vatsian'ny FIDA ka faritra 4 no tetezin'izy ireo amin'izao andiany voalohany izao dia ny faritra Amoromanisy sy Vakinakaratra ary Analamanga sy Menabe. Nanomboka tamin'ny fahavalon'ny volana Desambra teo moa ny hetsika atao ambositra ary androany no sokafan'ny prefean'ny Morondava tamin'ny fomba ofisialy ny amin'ny faritra Menabe izay isan'ny nahazo tombony manokana satria dia distrika roa no andalovan'ny hetsika Pangalanina Toro ity dia Morondava sy Miandrivazo izay samy aharitra 2 andro avokoa. Ny aktivité izay atao anatin'ny Pangalanina Toro atao anatin'ny faritra ny Menabe moa zany ny hoan'ny androany dia misy ny rencontre B2B izay ahitantsika ny ireo mpandraraha eto toerana sy ireo coopérative avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny Vatovavy, Fitovinany ary ny Atsimo Atsinanana. Dia ny en parallèle an'izay misy koa ny animation commerciale izay hitantsika eto amin'ny devant-ny CCI. Misy ihany koa ny fanandramana maimaimpona mahakasika ny kafe, ny vary ary ny tantely. Dia ny ho an'ny zoma moa zany zahay dia mikisaka kely etsy Miandrivazo dia mitovy activité amin'izay koa ny atao zany ny Miandrivazo zany dia misy ny rencontre B2B amin'izay fotoana izay dia misy koa ny animation commerciale izay iarahana amin'ny anaovana ny dégustation mahakasika ny tantely dia ny kafe dia ny viande. Manentana anareo mpandraraha rehetrarehetra ato anatin'ny faritra Menabe na ao Miandrivazo koa zany mba ho tonga fandraraha ny ataontsika hoe ny produit zany avy Atsimo Atsinanana satria tombony lehibe ho aty amin'ny faritra Menabe sy ny Atsimo Atsinanana izay satria ho hisy ny fifanankalozana ara-barotra zany hoe ny ataontsika hoe produit avy ny Atsimo Atsinanana zany mandevaka aty amin'ny faritra Menabe ny produit aty amin'ny faritra Menabe koa afaka mandeha amin'ny faritra izay misy Isan'ny tanjona lehibe amin'izao Pangalanina Toro izao moa no fampahafantarana ireo vokatra avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovato Fitovinany iny ary ny anokafana lalam-barotra amin'ireo faritra andalovana. Hoy Ramatoa Mirel Razafy Malala, filoha lefitry ny fédération ny anteny miaramivarotra eto Madagasikara. Ny hetsika Pangalanina Toro première édition dia natao mba ho fampahafantarana bebe kokoa ny vokatra misy any amin'ny faritra Grand Sud-Est de Madagascar. Dia mitety ny faritra izahay amin'izay fampahafantarana ny produit misy aminay sy vokarin'ny coopérative sy tantsa izay tohanany defi. Dia amin'ity première édition ity izahay dia mandalo faritra visivisy mandalo ny Amoromania, Vakinakaratra, Analamanga sy Menabe. Ny chambre de commerce rehetrarehetra dia nampiasaina mihitsy amin'ny réseau fitadiavana lalam-barotra satria ny chambre de commerce riariany no misy vondrona na groupement na opérateur économique rehetra manerana ny Madagasikara ka izay fampivondronana efa misy ara-économique sy mandritra anatin'ny faritra 24 région ny Madagasikara izay no réseau matanjaka be ampiasaina amin'ity hetsika ity izay tohanany defi. Tena antony anaovana ny Pangalanina Toro ahafahana mifampizara ny produit misy izany hoe ny produit-nay rehetra izay vokarinay surtout ny filière izay tohanany defi café miellerie dia na dia hoe mandalo fotsiny zahay isaky ny chambre de commerce isaky ny région misanay dia misy ihany koa vitrine napetrakinay foana ahafahana manjifa foana ireny produit apetrakinay ireny dia ho anivon'ny chambre de commerce efa nandalovana daholo izay. Dia izay afaka ampiasaina en tant que lalam-barotra maharitra tsena anankiray goavana izay amprisina daholo moa ny chambre de commerce rehetra izay tohanany izay anatin'ny fédération chambre de commerce de Madagascar mba hanao ny hetsika toy izao ampafantatra sy ametraka ny produit rehetrarehetra isaky ny chambre de commerce manerana ny Madagasikara. Ny programme defi dia tena manampy ny tantsa. Ny tantsa zany tena pity zareo ahafahany zareo mamokatra amin'ny fomba tsara, kalitao
mozisitsika manaraka ny norme misy efa ela ihany koa programme defi amin'ny resaka famokarana ihany koa zareo dia malampy ny tantsaha ka noho ny fanampiany defi ny tantsaha no ahafany zareo ihany koa mivondrona amina coopérative dia io efa manome vokatra tsara amin'ny kalitao sy amin'ny quantité ihany koa dia io no ampiana amin'izao fotoana izao satria anatin'ny programme ny defi ihany koa ny commercialisation an'ireny vokatry ny tantsaha reny. Mbono any sehatra ny sehampamokarana ato Menabe ny fandalovan'ny Pangalanana Toro hoy ny filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny industria ato Menabe ka mendrika alain-tahaka. Ezahana koa ny fanetsehana ny tranobe ny tantsaha izay vondrona iray tsy afa-misaraka amin'ny antenimieran'ny varotra sy industria ho iatraniny izy. Izao hetsika zao zany dia efa anatin'ny programme fédération chambre de commerce efa ela be fa noho tsy fahitana mpamatsy vola dia hoan'izay mahita mpamatsy vola no nanomboka azy efa anatin'ny programme zany zao ka zao moa tsika anatin'ny fanovana zao dia manantena zavatra be dia be ka manantena zay zany hoe misy mpamatsy vola zay ho tonga indray zany dia mbola iresaka zay amin'ny progrès zay atsika moa zao lededezay hoe manombontavitra progrès zany no anatsika manaraka eto dia aroso amin'ny progrès zao alina zao satria ny progrès sy ny defi décembre mpamatsy vola anankiray ihany dia zay zavatra zay zany no arosonay ka manantena zay fa itoy zao zavatra zao toizatsika zao satria hita hoe tsara koa nanomboana eto amin'ny faritra Menabe satria teto amin'ny faritra Menabe nandalovan'ny zareo dia modèle zao fakataka zavatra tsara azo angalana tahaka fakataka ho antsika nga fa zao zavatra nandalovan'ny zareo ny tranobe ny tantsaha zany dia miara-miasa foana amin'ny chambre de commerce ohatra ny eto aminay zany eto Menabe tranobe ny tantsaha tsisy nanome bureau ny tranobe ny tantsaha teto fa ny chambre de commerce nanome bureau ny tranobe ny tantsaha sy ny chambre de commerce zany tsy tokony hisaraka mihitsy satria ray mpamokatra ray mpitady lalam-barotra ka nohon'izany zany miara-miasa tsy mankatsiatsika zany fa ny tranobe ny tantsaha nankatsiatsika teo satria ny présidenty taloha no nankatsiatsika ngamba fa amizao président vaovao avy aminay foana fanakalo-hevitra fiaraha-miasa. Fampiroboroboana ny sehampamokarana izay fandaharana asan'ny fanjakana ny tanterahan'ny defi mba ho fampitombona ny fidiram-bola ny tantsaha izay atao amin'ny tampany atsimo Madagasikara ho iry zareo avy eo anivon'ny fandaharana asa defi Madagasikara. Programme defi moa zany dia programme fitondram-panjakana malagasy izy io mba ny ministère fampiasana miaraka amin'ny nampanaovina dia ny fampitombona fidiram-bola ny tantsaha. Anatren'izay dia miara-miasa zahay amin'ny rasa mangakely fotony miara-miasa zahay amin'ny tranobe ny tantsaha zay manao encadrement na koa hoe fanohanany fotony an'ireo vondrona tantsaha ny fotony manoana programme defi amin'ny fitaovana sy ny amin'ny lafiny ara-teknika ary miara-miasa ihany koa zay amin'ny chambre de commerce zao hetsika hitantsika zao amin'ny fitadiavana lalam-barotra maharitra sady amin'ny endrika ganyaganana hoe samy mahazo tombony. Dia ny antony safidinan'ity hetsika ity manokana zany ny fahitana zava-misy eto amin'ny firenena dia ny tapany programme defi aloha zany voalohany ao amin'ny tapany atsimo Madagasikara misy anazy ny coordination nationale ny defi ao Antananarivo fa tsisy asa ara-teknika eto amin'ny defi fa braony ao fa ny ankoatran'izay dia tapany atsimo Madagasikara dia en plus zay raha ny kafe ny resatsika ny any amin'ny tapany avaratra mbola manana kafe Majunga Sambrano sy Miferetina fa tapany atsimo Madagasikara zany no anomboana ny fiaraha-miasa aloha. Zava-dehibe ho an'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana izao hetsika izao satria fanomezan-danja ny vokatra ato anatiny hialana amin'ny fanafarana avy any ivelany sady mandray anjara lehibe amin'ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ny taliam-parotry ny varotra sy ny fanjifana ato Menabe. Mankasitraka ihany koa aloha ny zareo avy any farotra atsimo Antsinanana izay lalan-tsaina nitondra an'izao Pangalanana Toro satria hetsika izay natao ampahafantarana ny vokatra zareo avy any atsimo Antsinanana moa zava-dehibe zany satria fanitarana ny lalam-barotra na ato amin'ny samy faritra ihany ary anomezan-danja ihany koa ny vokatra izay vokariny eto an-toerana ahafahantsika mahavita fianaran-tsakafo manjifa ny vokatra izay vokarina eto ihany fa tsy voatery hoe ny vokatra farana avy any ivelany foana. Manaraka izany dia misaotra ny antenimera ny varotra sy ny industria mikarakara sanandray ary zareo ary misaotra ihany koa ny programme defi
izay tantsoroka raha teknika sy araka ny famatsiam-bola. Eto moa zany dia manantena fiara-miasa amin'ny programme défi sy ny antenimera mivarotra sy ny industrie izay eto amin'ny fitalevam-paritra ny varotra sy fanjifana eto amin'ny faritra Menabe, mba ho tantsoroka ihany koa ny mpandraraha mpamokatra coopérative eto amin'ny faritra, mba ahafana ihany koa ny aoriana any mitondra ny vokatra amin'ny faritra Menabe any amin'ny faritra mitondra hery lehibe ho an'ny kooperativa izao etsika mpangalanana atoro zao, satria dia mampivelatra amin'izy ireo amin'ny fitadiavana lalam-barotra ary eo ihany koa ny fampiratiana ny varotra izay ataon'izy ireo, hoy ny filohan'ny kooperativa Kozoto izay isany mandray anjara amin'izao etsika mpangalanana atoro izao. Kooperativa Kozoto Vaovao Atsimasinana Farapangana commune Nengovato di pamokatra tantely andrinay zay sady varotra. Ny kooperativa zany dia manana tombosoa izahay zay satria fa izahay mamokatra kanefa mitady lalam-barotra. Da amin'ity zay ny ahafahanay mitady lalam-barotra ay kooperativa Kozoto commune Nengovato Farapangana Atsimasinana. Ny zava-pangasinay zany dia anananay lalam-barotra maharitra ary songadina ihany koa lelan'ny party réseau tokony manananay lalam-barotra aby ny zavatra reo. Zay ny avitangavinay zany aminazy. Taminay tamin'ny radio commerce hoe tokony manana boîte de vente kely reo izy. Darako tany koa nandorovanay tao Antsirabe, da nandorovanay Antananarivo any Antaninarenina, da Antanantsirabe nandorovanay. Da nitenan'izay aby rehetrarehetra reo zany dia ahay koa kooperativa zany dia tena vonona fa hamoaka vokatra mba ahafantarany rehetranay. Ny tantatelonay zany dia manana lesty zahay, dia manana mokarana, da manana neoli, ny kalektisy moa misy fantaky na hitambarana sy hitambarana fa misy kalektisy koa, dia misy bamiky, dia misy kafe amin'ny faritrinay igny aby zany. Zay reny ahay zany dia eo misy mamokatra tantely anaty taona iray. Ny kooperatanay mandeha azy tsara na ny coopérative na ny chambre de commerce zany dia fahamiasanay aby. Rehefa maheno chambre de commerce dia maheno ahay, maheno coopérative sy maintsy maheno chambre de commerce. Isan'ny lalan-tsaina tsara tokony hitarina moa izao etsika mpangalanana toro izao, ka nairana ny federasiona varotra sy ny industria ary indrindra ny ministera mba hanohizana sy hanitarana zao etsika izao. Eny fa na dia ireo faritra mifanila bodirindrina ihany azy, fa tsy hijanona amin'ny resaka tsena be indray mandeha isan-taona izay tsy mivelatra fa ao amin'ireo vohitra Madagasikara trano no anaovana azy, ka voafetra ireo mpandray anjara noho ny enti-manana. Ka anatin'izao vanim-potoana ny fanovana izao dia engane mba ho tafiditra ao anatin'izay fanovana amin'ny seha-pamokarana sy ny fitadiavana lalam-bokatra ho an'ireo tantsaha koa izao hetsika mpangalanana toro izao.